Manomboka androany dia nibaiko avy amin'ny jeneraly Demosthène Pikulas no raisinareo hoy ny jeneraly Léon Richard Rakotonirina, minisitry ny fiarovam-pirenena tamin'ireo tompon'andraikitra sivily sy miaramila ary ireo mpianatra ho manambonaitra ao amin'ny Akademia miaramila Antsirabe. Androany alakamisy no nandray tamin'ny fomba ofisialy ny fibaikoana ity sekoly fanofanana manambonaitra ao amin'ny foloalinda Malagasy ity ny jeneraly Demosthène Pikulas. Izy no mandimy ny toerany jeneraly Henri Ramanakavana izay komandan'ny Akademia miaramila nanomboka ny aprily 2022 tamin'ny filan-kevitry ny minisitra ny 4 aogositra lasa teo no nanendrena azy ho eo amin'ity toerany ity. Manentana ny mpampianatra andray anjara amin'ny fanofanana sy fanentanana ny mpianatra ho amin'ny fahaiza-miaina sy fahalalam-pomba ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ny kilasy rehetra ary na inona taranja dia tsy maintsy manomboka amin'ny fanentanana ho amin'ny fanabeazana maha-olona. 10 minitra fara-fahabetsany no anaovana izany fampianaran' izany ary atao alohan'ny anombohana taranja anankiray. Voakasiky ny teny mitana ataon'ny ministera avokoa ny mpampianatra manomboka amin'ny taona voalohany amin'ny ambaratonga fototra ka hatramin'ny kilasy famaranana. Voakasika ihany koa ny sekoly rehetra na ny miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Nanolotra ny taratasy manambarana ny kalitao malagasy ny Antsika ho ana Orinasa 12 ny Sendikan'ny Indostria eto Madagasikara nandritra ny fivoriam-be androany. Anisan'izany ny Orinasa 3 avy ao amin'ny vondrona SMTP, dia ny Orinasa Agrikoba misehatra eo amin'ny fanodinana katsaka, ny Orinasa Agrival izay mpamokatra sakafom-biby ary ny Orinasa Industrie de l'Océan Indien, Orinasa mpamokatra savony. Fanamarinana omena ireo indostria manodina ny vokatra eto Madagasikara, mampiasa olona eto Madagasikara ary manana vokatra azo jifaina eto Madagasikara ny Malagasy ny Antsika. Natao fampirisihana ny Orinasa hitodika bebe kokoa amin'ny tsena natiny ity fanamarinana ity ary natao ihany koa anentanana ny mponina anjifan'ny vokatra vita eto Madagasikara. Nandritra ity fivoriam-be androany alakamisy ihany koa no nifidianany sendika ny filohany ka mbola voafidy hitantana ny sendika ihany Asima Miraly rehefa filoha teo aloha.